Salama daholo. Seky iresaka kely fohifohy fotsiny mahakasika ny hetsika ny Madagasikara amin'izao fotoana izao. Voalohany indrindra angamba aloha dia sarotra ny tsy hisaotra sy hidera ny inona moa zany héroïsme ny Mikolo. Tena hoe nampiova zavatra be dia be amin'ny toe-tsaina sy ny fahavitrihan'ny tanora le izy sady tena inona moa zany porofona mifoha zavatra be dia be fa tsy vitako azavana an'izy fa azonareo angamba ny tiako teneniny. Samy mahazo daholo, samy nakasitraka ny fihetsika nataon'ny Mikolo. Fa no magnaraka an'izay dia aoka tsy hifanometsiny samy gasy hoe jereo ny entan'olona potika na hoe nareo any an-dafy mandrisika fotsiny jereo misy matsy sosososo. Zany rehetra zany le fanomezantsiny sy ady an-trano amin'ny mpitaky dia tena tsy azo atao mihitsy zany satria manimba le tanjony be dia be, manimba le tanjony le izy satria fananiny mpitondra tao ny manapotika sy manroba hitatsika zany tsisy zandary ino zany miaro ny vahoaka sy ny fananany mihitsy ary fampirorona ny tena tanjony. Mororo ny olona sao dia isan'ny roba amin'ny andro alina ny labotika poteny rehetrarehetra io dia mba ahafahana ino moa zany manova ny opinion publique hoe tsy manjary le hetsika, tsy mety le hetsika, tokony resaka fa tsy sosososo fanometsiny. Zay ny tanjon'ny mpitondra hifikitra amin'ny sezany. Olo eo hoe tokony hoe mitady hevitra izy hoe ahoana tokony atao zany. Raha ohatra ka fahita zao fa leo tanteraka amin'ny vahoaka ny tanora tena fanandrana ina moa zany mamaky barasy satria efa tena tsy tantsony le fahoriana sy le zava-misy ny kolokolo avolenta ny vahoaka mimanitra dia tokony mba anaiky ny zavatra re izy dia tokony anjaran'ny mpitondra no inona zany mametra-pialana hoe tsy voafehiko ny jiro sy rano ny fiainam-bahoaka tsy zavatra mandeha amin'ny lony ny corruption ambony ambany dia mba anjaran'ny ninona fanazavana dia tsisy afa-tsy ny responsabilité ny mpitondra reno. Matony ny olona ny andalam-be dia satria tsisy zavatra mandeha amin'ny lony zaro atao ny mpitondra. Matoa ny olona midantao an-dalambe dia manitra ny olona. Matoa misy mitifitra dia ny mpitondra. Matoa misy mandromba dia ny mpitondra. Tsisy afa-tsy ny mpitondra. Tokony tsisy mihitsy zavatra eny rehetra mpitondra na mitondra na mba nanaiky nina moa zany tsy fahombiazana. Ka tsy tokony fanometsiny hoe satria nareo ary satria sosososo zay ny tanjony. Dia farany angambany amaranako an'ilay izy satria fofo ihany satria aty ampiasana io namanako an'ilay izy dia tena fahombiazana be injandrina andalo io. Antony voalohany mahafahombiazana an'iny ny tsoka dolidoly ny mpanohana mpitondra eo akaiky eo. Tsisy masamy teny tsisy masamy mitsangana tsony reo. Ka raha ohatra raka mbola anao ina moa zany lohana ombobory ny mpitondra anova stratégie dia insiste hijanona amin'ny toerana io tsisy gasy tsony sa anohana anazy ohatra ny ataon'ny Rasomaromaka sy ery izy moa raha tsy vahiny sy ery Raolidina sy Lalatiny reny tsisy sahanao an'ireny tsony satria fantany ny azonary rapitso. Ka na anao izy moa ny mpitondra moa zany efa hitanao fa jolam-boto tsy mampanina anazy mihitsy efa ohatrinona mivola azon'izay dia raha maninona raha izy rery fotsiny mametra-pialana dia vita io. Tsisy fampitifitra, tsisy famono, tsisy fandroba, tsisy ninina. Izy olona anankiray fa tsy anao an'izany satria izy olona ino moa zany tsisy fanahy, olona efa maty eritreritra. Izy nge tokony hiala amin'izay situation ohatrao raha olona manam-panahy ohatranao hoe na japonais na tsy haiko na vazaha nizaniza tonga amin'ny situation ohatr'izao hoe ny olona mandady miangavy efa ino hoe paralysé ny inona moa zany ny
firenena manontolo tsy zavatra mandeha tsony de tokony izy ny tokony mametra-pianarana mahatsapa hoe tsy naombony ny zavatra nataoko matoy ny olona manao an'ireny tsy mahomby zavatra ataoko ary raha iza no vahaolana amin'ny olana de zany miala fa izy tsy hanao an'izany satria jolamboto satria izy itotakily tsy mety voky mihitsy amin'ny zavatra azo mamikitra na misy olona fira no faty eo de tsy ala mitoerana izy de izy zany no anina ka tsisy anoana anazy tsony tsisy satsony itsanga zay raha ohatra ro propagande lay izy iteny regny teo mantsy hoe meo mandandry fa ino moa zany Madagasikara tsy maintsy mandroso dinandray no tenenina amin'ny mandamanaraka de izy ndray koa no asahitsangany eo ny artiste namana tsisy sa zao ny artiste rehetrarehetra nanidy compte dolodolodolo midy vody daholo artiste rehetrarehetra nampy anazy zao ery Jerry Marcos zany taloha gasoka mihitsy ny feanao any Rajoelina ery Big MJ sy ery Rijady mizeksizesy tana Tobile ery César sy ery Smoaven ery Dalvis na Tobile na zeksizesy regny aiza zareo am'izao midy vody misitrika mbola tsy vita mbola tsy fantatra zay nanaovan'ny olona an'ireny artiste reny fa mbola hafa aloha zavatra no manahirina fa tsy maintsy regleny regny artiste regny ka raha ohatra ka mbola isiste verina eo zany tsisy tsony artiste sa hanao propagande any Rajoely zany de zany la zao ka fahombiazana voalohany ny mpanoha anazy akaiky ny letonany de efa nitsoka dolodolo ary tsisy asahitsangana anoana Rajoely tsony ny artiste zay nataony fitaovana azahoan'ny olona tsisy samitsangana tsisy isangana am'izany tsony de iny azonao atao ka na mbola tsy miala ary izy de fa ino zany fahombiazana koretsy kodimoaraka de ohatra zany koa ny amin'ny resaka ino zany médiatisation internationale mbola tsy ary nisy ta Madagasikara hetsika zay naoraka eran'izao tontolo zao ary tanora daholo influenceur eran'izao tontolo zao no manao TikTok no miresaka manao vidéo mikasika ny letsaka Madagasikara satria hetsika tsy politika hatramin'ny hatramin'izay moa tsy de politicien fona dao te azo place ndray lesany io fa anakorota la sososoko fa tika tena tsy politika fa tena tanora tonga saina tanora vonona fotsiny no an'izy zay tena zava-dehibe zavatra zay tsy resaka politika fa tena hoe revendication sociale ary tohana ny eran'izao tontolo zao mandeha amin'ny ino moa zany télé eran'izao tontolo zao io hetsika io ka na ina ny toyiny ny hetsika io de fa succès fahombiazana be izy ka ino moa zany hijery ny stratégie ny journaliste fa en tout cas efa succès efa victoire io zavatra io zany raha zany fa tsy crédible tsony mihitsy tsy crédible tsony mihitsy am'izao ny adalany raha mbola hijanona eo izy fa efa tsisy fotony tsiny izy amin'ny olona am'izao fotoana zao tsisy fotony zay ndray aloha fa de anome ny toromariko ahoana ny fomba atao anohizana le zany na androany na rapitso zay ndray ara fa de bon dimanche doa nisy adinoko farany zavatra tena zava-dehibe le izy tsy azo adino hoe aza miresaka aminy tsony aza tadiaviny tambatambaza anaovana négociation tonga avatina reo tanora iresaka amiko zavatra tsy ary nataony zany hitady resaka sy fampiraharaha zany rehefa maina entomboanjina rehefa tsisy ale tsony izy tapitalaka le izy de mitady andravina fa fitaka be zany tandremo le GNZ tandremo tanora ny fampiresaka amin'ny Rajoelina tandremo tsy azo atao mihitsy zany fanambarana manoloana ny safotofoto sy ny tabataba hita amin'ny firenena manao fanambarana manaraka zao ny fiambonan'ny mpianatra anjeny manontolo manerana ny Madagasikara ny vondrona ao anatin'ny ACDIMADA sy ny vondron'ny tanora zay tonga saina ao anatin'ny génération Z zay efa fantatsika génération Z dia tsisy pitarika fa ny tanora rehetrarehetra zay tonga saina eranosina ao anatin'ny génération Z anisan'izany ny mpianatra anjery manontolo erana Madagasikara ny savorovono ny tompoko ilatona solavo ka hay amindritsika ary sokenda ka hay tsako manoloana ny famoretana ny famonoana ary ny herisetra mahazo any mpianatra izay avy amin'ny ACDIMADA sy ny tanora atao anatin'ny anjery manontolo eranosy dia manao izao fanamarana manaraka izao mitaky ny famoahana avy hatrany tsy misy fepetra ireo namanay izay ny samborona
nandritra ny hetsika mpilaminana zay nataonay ary mitaky koa ny sazy henjana farak'izay henjana atao amin'ireo mpitandro filaminana izay namono ka nahafaty ny namanay. Manambary zahay fa feoray ny mpianatry ny anjerimanontolo sy ny tanora rehetra eto Madagasikara mihoatrany antapitrisany maro ka iaraka hitaky fanovana satria efa tsapanay fa mizotra amin'ny maizina noavinay sy noavin'ny firenena. Miantso ny rehetra zahay mba hane alahelo sy fanodrina aminay amin'ny tolona izay ataonay. Miantso ny sesesy mpiasa-panjakana manam-pahaizana rehetra zokinay sy ny olon-tsotra rehetra izay mahatsapa fa mbola manam-panahy mba hiaraka isaona aminay rapitso alatsinainy 7 septambra manerany Madagasikara. Miantso ny tanora rehetra zahay hijoro tsy anaiky ho tapenam-bava, tsy anaiky atao fitaovana politika ary tsy anaiky fahitako kosa fanovana ao amin'ny tombontsoan'ny firenena. Miantso ny olom-pirenena rehetra zahay mba hiaraka hijoro aminay amin'ny alatsinainy, hiaraka iory aminay ka samby anao akanjo mainty eranosy zay mbola mahatsapa koa sady etsika mainty no atao zay sady ho fisaonana no fanehoana fa resy ny malagasy izay tsy mahazaka ny vidim-piainana efa lafo, ny fahantrana, ny fahampotehany lalana, ny fampianarana tsy zarizary, ny jiro tapaka zay zofototra ny takina raha teo ary ny toe-karena ka hiaraka ifo aminay. Miantso ny mpitandro filaminana zahay mba hanaja ny zo ny etsika mpilaminana ary iainy ny feo ny fiatreretany ka hiaro ny vahoaka sy ny fananany fa tsy ny mpamon'olona. Manameloka ny fandrobana sy ny tsy fandraisana andraikitra ataon'ny mpitandro filaminana zahay izay say amin'ny tsy tokony ho izy kanefa kosa kanosa manoloana ny mpangalatra sy ny mpandroba. Manambara zahay fa tsy hitsatra ny tolona izay ataonay tanora raha tsy foana sy mbola manjaka ny kolokolo, ny risoriso ary ny tsirariny eto amin'ny firenena. Miantso ny sandika zahay mba hiaraka aminay ny mpampianatra, ny mpitsabo, ny fikambanana rehetra izay velona ka mahatsapa fa marary izay tanora aoka mba hiaraka aminay. Miantso ny manokana ny sesesy izay ray aman-dreny ny tezanay, mpiasa-panjakana manam-pahaizana zokinay, ny olon-tsotra mba hiaraka aminay rapitso aneo fiaraha-miora aminay ary taky ny zofototra izay tokony isitrahan'ny olom-pirenena tsirairay. Manambara izay fa tsy hitsahatra ny tolona raha toka tsy mivaly ny fitakinay izay heverinay fa ho tombotso ny firenena. Tsy ekenay ny tsy famoahana ny poste budgetaire ho an'ny mpianatra izay nivoaka tao amin'ny ENS ka nampiandrasana taona lava, nivoaka tao amin'ny FIRP efa 4 taona lasa tsy misy recrutement kanefa voasoratra ao anaty teti-bolam-panjakana izany rehetra izany. Tsy ekenay ny fampiandrasana taona maro ny poste budgetaire ho an'ny mpitsabo izay efa nivoaka nandritra ny taona maro kanefa efa voasoratra amin'ny teti-bolam-panjakana koa. Tsy ekena ny kolikoly fanavakavahana amin'ny fidirana amin'ny resekoly ambony sy ny rafitra mananazy eto amin'ny firenena toy ny ENAM, ny NMZ, fidirana amin'ny manamboninahitra izay takina vola atapitrisany maro. Handika izay manana vola sy mahitahita ihany kanefa tsy mana fahaiza-manao no mahazo ny toerany vokany mihevitra tsy azo disy hita i Madagasikara. Miantso ireo mpianatra rehetra izay namanay eran'ny Madagasikara sy ny tanora izay efa nalatsa-drano nambatsika ary tsy misy fofonana natao tamintsika tsy nomena lanja akory zahay tamin'ny kabary nataon'ny filoham-pirenena. Fotoana zao ifamatorana, fotoana zao iraisana ina, iraisana saina, iraisana feo mba amerena ny asan'ny manam-pahaizana sy ny tanora eto amin'ny firenena. Mitaky zay fa ametraha-pialan'ny gouvernemanta sy ny rafi-pitondrana izay efa hita fa tsy mahavaolana tao anatin'ny taona maro. Tsy mila fifampiresahana amin'ny mpitondra efa namono namanay zahay satria heverinay fa fanimbazimbana sy tsy fanomezana asina ny maty na latsa-dra tsy fanohizana ny tolona izay efa nataonay. Iresaka kosa izay raha tanteraka ny fepetra izay takinay ka atongavana amin'ny tombotso izay iombonany firenena malagasy. Koa araka izany atao rapitso erany anjerimanontolo eto Madagasikara ny etsika mainty. Miantso ny mpianatra anjerimanontolo rehetra erany université iombona alahelo itafy lamba mainty atao rapitso. Miantso ny olom-pirenena rehetra kosa hiaraka isaona aminay, hiaraka anaiky resy aminay, itaky ny zofototra maha-olombelona mba ho tombotsoa ambony firenena satria efa resy Madagasikara. Efa mijoro izay tanora ao anatin'ny génération izay misy anay. Miantso ny génération rehetra na X, A, Y
eto amin'ny firenena hiaraka hitolona ho tombotsoa ambony firenena izay. Miantso manokana ny faritra rehetra any amin'ny province, district rehetra izay mahatsapa fa mangiry firy marary sy mipotika ny vidin'ny lavanila, potika ny lalana rehetrarehetra hiaraka isaona aminay koa amin'izany rehetra izany. Ty fanambarana ty iarahanay mpianatra université rehetra Anosy izay mivondrona ao anatin'ny ACD Madas ny Génération Z Madagascar natao teto Antananarivo fa 24 septembre 2024 masina ny anjerimanontolo, masina ny tanora ny Madagasikara, makasitraka tompoko. Afatra ho an'ny filoham-pirenena izay nampiantso anay hoe hiresaka. Valiana eto le izy tsy afaka niresaka aminao izahay. Raha ohatra ianao chef des armées namono ireo namanay, ho tonon-keto ireo mbola voatazominao any. Randriana Antoine Tafitaliva Arsène, Tovinambiny Janahary Valisoa Harifanaiky, Andriana Omentsoniana Fandala, Rakoto Ndrajaona, Andriana Irina Lala Honoré, Hery Maefa Diademaniana, Tombotsoa Fanambinana, Andria Mizakany Avo Mijoro, Rakoto Mampionina Kantoniana, ahoana mihitsy mo tompoko, zay vononareo nefa zay koa atsonareo hiresaka aminareo. Tsy miresaka aminareo izahay, raha andeha izahay dia any amin'ny assemblée fa tsy anareo, makasitraka tompoko.